ny fahanginana, ny arrogance sy ny fitiavan-tegna ny avaram-pianarana malagasy no mamotika ny Madagasikaratsika ty. Miarabantsika iaby ho an'izay mahafantatra, indrindra koa ho an'izay tsy mahafantatra. Ny fahanginana, ny arrogance sy ny fitiavan-tegna ny avaram-pianarana malagasy no mamotika ny Madagasikaratsika ty. Zay le zavatra ho resahako eto. Ity ambolohany de mandefa ny fialatsigny ary mamariparitra hoe ny mahatonga anahy resaka an'ity zavatra ty de noho ny reto antony reto. Tsy sanatria hoe fagnenjehana ologno na fagnelezana fankahalana na fifankahalana eto amin'ny tany sy ny republika. Au contraire, izy ty zany karazana hoe fanairana, fampandraisana andraikitra, fiangaviana fa amina fombako, amin'ny fomba fisainako sy amin'ny fomba firesako. Matetika moa eto amitsika raha vao mifandamalama, mifandangolango eo am'le resaka tsy mipasy le izy. Za zany miandrandra, ary za le tanora mino hoe tsisy afaka navitra n'ity Madagasikaratsika ty raha tsy ny fitambarana, raha tsy ny fikaonandoha fiaraha mientana ny avaram-pianarana malagasy, ny avaram-pi malagasy. Ohatran'izay. Zay zany nena. Satria ianareo no afaka anovan'io zavatra io. Ny olana misy n'ity Madagasikaratsika ty, ny sakana amin'ny malagasy tsy androso. De raha pitahaiko amin'ny fahitako an'le avaram-pianarana malagasy zay agny amin'ny multinational geda be agny amin'ny firenena matanjaka agny, mpitantana orinasa lehibe ary teritetiko ikely. Ohatra zao délestage. Za mino. Fa raha ireo malagasy agny amin'ny Renault, agny Suisse, agny Ria, tsy haiko miparitaka eraky n'izao tontolo zao regny na eto amin'ny tanàna eto na professeur tao moa zany, tao Antsiranana tao, raha ireo ny kaondohany ny tambatra, miala amin'ireo zavatra anankitelo resahako tery, mety mba nisy fiovany ihany ny teto Madagasikara. Za eto koa mitondra fisainana na raisonnement na tanora, mety hoentin'ny fo kely, fa fantatro tsara ny contexte mahatonga an'le tsy fahavitrian'ny avaram-pianarana. Fa raha mitaha amin'ny tena olan'le vahoaka mitrongo vahomany, tsy azo mitaha ina velively mely. Matetika moa ny resahanareo de hoe eto Madagasikara ne tsisy tontolo ahafahanay mivelatra, tsisy tontolo ahafahanay manorina sy karaza tompoko. Izany tontolo zany ianareo no afaka manangana an'izany. Fa tsy nianatra mihitsy na tsy mahay mihitsy no manangana an'izany ho anareo, fa ianareo no manangana an'izany eo. Io firenena ipetrahanareo io, io orinasa iasanareo io, professeur, docteur anareo zaiko. Io firenena iasanareo, mandray anareo, mampilamina anareo, nisy tolo natao. Nisy révolution natao, nisy ady tao nahatonga an'io milamina io, ary iza nitarika anazy ny avaram-pianarana. Fa maninona izay zavatra zay tsy hoe ataonareo aty amin'ny atsika ty. Zay zany le izy. Fiandrandragna anareo no mahatonga anahy miresaka eto. De tsy haiko, raisiko ohatra, atsika malagasy manko mpakafy football. Amiko zany raha ohatra koa équipe de foot le Madagasikara, ianareo avaram-pianarana ne no poste 10 agnatin'ny raha ty. Ianareo no poste 6, poste clé. Ianareo le mpamony baolina. De fatatsika moa zany agnatina football, matetika le joueur le mahay, le malaza, le hita fa favori, raha vao resy ny ekipa de regny no vokiany. Fa tsy midika zay nefa hoe halatsika le joueur, ohatrany nahazo ny Abel Nissé zao raha vao taraika le qualification tam'le canne farany teo, de tena mafy le fanakianany zay, nefa tsy midika hoe tsy tianay le Abel Nissé, tsy tian'le gasy fa izay le izy. Tsy hoe tsy tiatsika Messi na ohatran'izany fa ohatran'izay le fiainana. Tsy hoe anareo avaram-pianarana no tsy tianay fa ianareo tsy mamony baolina le mahatonga anahy miteny eto. Ianareo nefa le tokony hamony baolina na hoe manana didy ianareo hamony baolina nefa tsy mamony baolina ianareo de resy le ekipantsika.
Zay zany le karazana zavatra tiako apetraka zay. Fa hitako aloha le avaram-pianarana. Le avaram-pianarana manana io terme io haitsika malagasy io. Fatatsika tsy za angamba no civil na hoe olo-pirenena itinina tondra fanekiana no mikasika an'izy io fa ady hevitra na misehatra politika na misehatra ny fiarahamonina na mizavakanto ary sareraka zany efa nanakiana ny avaram-pianarana sy ny fitiavana zavatra ohatran'izany. De manosika na tsy maintsy anipeny resaka ty koa aminareo avaram-pianarana malagasy de ny aktualité misy amitsika zao. Ny alaheloko tafahoatra mikasika ny zava-misy Madagasikara. Androany 9 Novambra 2024. Fatatsika regny zava-misy tegna mamasina regny. Sady malahelo moa zany tegna nomegnatra. Za aloha tena zay tsoriko. Malahelo zany nomegnatra. Ny mahatonga na malahelo de miala lalagna tsy agnatiny lalan'ny demokrasia koa ny zava-misy Madagasikara. Mampalahelo zany zavatra. Ny mpitandro ny filamignana miaro ny vahoaka sy ny fanagnana lasa mpandroba mpandaroka ny vahoaka sy ny taranany. Mampalahelo zany. Fa megnatra zany amin'ny lafiny anankiray satria ny olo-tsotra, ny civil tsotra, ny tsy mahalala koa no mitolona miady maratra mato an'ny Madagasikara fa ny avarapi tsy hita. Ny avaram-pianarana agny devant un écran 49 pouces, canal sat, internet, Facebook. Fa ny zay tenen'ny sasany hoe T3 indray no mitolona ho an'le firenetsika. Zany hoe ny tsy mahalala no mitolona mba ilamina ny mahalala. Zay le mampalahelo anahy. Za moa zany tsy Antananarivo, le etsika koa tsy de miala Antananarivo, de tsy agnatin'le raha de isan'ny mampalahelo koa zany satria ny mpiara tanindrazana aminao manama vava goka tifirina 50 cm. Raha impianakaviana. Fitiava tanindrazana tsy nandroba tsy nanino. Mampalahelo le zava-misy. De amiko zany rehefa ohatran'izany ihany de aleo koa mba mifanakiana sady manaitra anareo avaram-pianarana malagasy. Idirako tsiraidray amizay ny mahatonga na sa miteny an'io zavatra io hoe ny fahanginanareo, ny arrogancenareo, ny olagna. Atomboko am'le fahanginana izy aloha. Inona mo mahatonga na miteny hoe mangina ny avaram-pianarana malagasy? Mazava be zany. Misy ihany mihatsehatra vitsy. Fa na ny avaram-pianarana mitovy aminy ary tsy manohagna anazy. Ny zava-misy aloha ny avaram-pianarana de ny akamaroany de tsy heno. Na koa hoe milaza fa hoe zay tsy manao politika. Izay nefa fa misy faneho-kevitra nataoko mikasika an'io thème io hoe io resaka tsy fanaovana politika io de isan'ny mamotika ny ty Madagasikara antsika ty. Izany hoe ny safidy an'izay zany ny avaram-pianarana. Iza moa tompoko no tokony hanao ny politika? Tsy anareo mahay ve? Zay nela tsy azoko. Izahay dia tsy manao politika. Ny mahay indray, ny manam-pahaizana indray no matetika miteny hoe izahay dia tsy manao politika. De lasa ny tsy mahay zany no manao politika. Lasa ny tsy mahay no manangana to politika. Lasa ny tsy mahay no mampandany ny lalam-panorenana. Lasa ny tsy mahay no manangana programma sy ny karazany no manao fampelezan-kevitra de io izy kodobodoboky sy resaka kawitry io ny afarany. Zay zany le teneniko. Le manam-pahaizana tsy aktiva anatin'le vie politique malagasy. Ny manam-pahaizana koa fomba fijeriko miasa ho an'ny ankohonany sy ny tombotsoa ny ankohonany fa tsy miasa ho an'ny firenena. Ny première république, deuxième république de samy nandefa mpianatra aby samy nampiofana tany ivelany aby samy nagnamia possibilité ho an'ny mahay tao tam'izany fotoana zany
anao 3e cycle tsy haiko. Eran'izao tontolo zao ny firenena rehetrarehetra samy nanao an'izany. Ny Chine nanao an'izany. Nandefa any États-Unis, nandefa any Angleterre, amin'ny université malaza regny. Vita zay nody izy. De hitatsika i Chine io zao. Le nalefa zany rehefa vita izy de nody. Misy arany tena manao copie, manao copie-coller, copie Nike de lasa Nike, naka Adidas de lasa Adidas double D. Fa io Chine mitsika miteny. Ny Indien koa ohatran'izany. Napiofagna any Angleterre, napiofagna ohatran'ity rehefa vita de nody reo mandefa satellite. Ny Inde, Nigeria, Rwanda. Anao ohatran'izany. Fa tsika malagasy tsy mody. Fa mata mipetraka amiko satria tsisy tontolo no apetraka ho anazy. Ianao no afaka mametraka an'izany tontolo zany. Zay va efa niteneniko teo mazany izy satria tsy manao politika atsika de lasa ny tsy mahalala no miady ho atsika mahalala mandeha no mandray anjara amin'ny opinion publique lasa jero maregny amin'ny tambazotra tserasera regny miakatra ao amin'ny Real TV regny invité sy ny karazana regny lasa le tsy mahay no milalao an'le raharaham-pirenena satria ny avaram-pianarana mipetrapetraka agny fotsiny. Zafady ty amboloana. Tsy amboloana mazany fifalavalava zay. Ajaiko, ekeko ny hoe misy fotoana le olona mivoaka mandeha lalàna ny olombelogno zany, lalàna ny fiainana zany, lalàna ny fitadiavana ny asa. 2 taona anao, 5 taona, 10 taona, 20 taona anao mandeha mitady ny soa sy ny tsara, ekeko zany. Fa ilay tsy mody mihitsy na ilay tsy mitodika mihitsy le resako eto. Misy na de retraite ary izy, retraité de tsy mody fa mijanona. Au moins mba misy fotoana zany andraisanareo andraikitra. De resako koa le hoe mangina satria ny fahitavako ny avara-py malagasy koa tsy mifondrona. Na hoe managna problème goavana amin'ny fivondronana. Idirako le resaka arrogance satria isany mahatonga an'izany tsy fivondronana zany ny resaka arrogance. Resako hoe ny arrogance nareo avaram-pianarana ny mahatonga ny Madagasikara mijoboka. Voalohany, tranga hitako ary tena matetiky hitako ary nanako porofo, maro ny avaram-pianarana arahako amin'ny tambazotra tserasera, fa maro no mametraka ny teo resaka ty hoe zave de anaiky ho baikonina olona ambany diplôma no ahako. Zay zao mentalite anankiray. Izy ono tsy mety aminazy le ody Madagasikara agny, tsy mety aminazy le anao ben'ny tanàna, anao député satria ny chefo ny filoham-pirenena sy ny karazany ambany diplômany. Zay le mentalite. Izay ny mahatonga hoe tsisy avaram-pianarana zany ben'ny tanàna. Zay ny mahatonga hoe ny député tsika ny akamaroany de firy amin'ny député malagasy no nanolotra volavolan-dalàna tagnatin'le mandat mipetrahany teo. Ny antsika ngamba de hoe Andriamatoa Brunel Razafy Androfa, iza Goulamali, ireny mitondra ialakotsiny Maître Hanitra, ireny le mitondra volavolan-dalàna. Satria izy mahay le zavatra de hoentiny. Fa ny sisan'izay de hoe atsangano tagnana lanitra tsy lany zao zay. Satria ny avaram-pianarana zany tsy rotsaka député satria ny ambonimbony ao ny chef ao ambany diplôma nono izy. Arrogance zany tompoko. Ny zavatra hitako amin'ny firenena mandroso de jerevanao ben'ny tanàna na komina kodahoda professeur docteur, ingénieur docteur ben'ny tanàna. De ahoana izany ny an'olona ny zavatra atao. Za tsy miteny hoe vao diplômé anao 27 ans, 30 ans, 40 ans tonga de modia. Fa afaka mandray angaitra anao, afaka miverina anao mody. Ohatra zao amintsika eto. Isaky ny commune na isaky ny district mba misy avaram-pianarana ihany isaky ny